Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarahako aminao atao anatin'ny vaovaoparitra manolotra ny arahaba tompoko ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Voatsoela ny fanamariana ny andro ny vehivavy 7 mars na tonga ny akon'izay fanamariana izay ny tany amin'ny distrika Nambalavao Fianaratsoa ny tany Tsiombe ny amin'ny renivohitry ny faritra Moronimani ny tany Osy ihany koa ary ny Aviao amin'ny distrika Antsohy. Iarahantsika indray miaraka ireo. Roa andro no nanamariana ny andro ny 7 mars ho an'ny taty amin'ny distrika Nambalavao ka lohahevitra momba ny vehivavy 4 samihafa no nivelabelarina tamin'ny andro voalohany dia ny 7 ny volana mars. Karnavalina manerana ny tanàna kosa no nanomboana ny andro ny 7 mars. Avy eo dia nisy ny fifaninanana vehivavy mbola mitana izay nandraisany izy 12 mirahavavy anjara ka vehivavy 420 ka hatramin'ny 70 taona no nifaninana tamin'izany ary Ramatoa Justine avy eo amin'ny Fokotany Ezaka 80 taona no nahazo ny laharany voalohany tamin'izany. Nandritra ny lahatenin'ny fandimbiasana nataon'ireo vadina tompona andraikitra eto an-toerana no nanambarana izy ireo fa tena mila samijoro sy say mandray andraikitra eo amin'ny sehatra rehetra ny vehivavy fa tsy tokony anaiky ny atao tsinitsinina intsony. Ary manantena ihany koa izy ireo fa ho maro anisa ny vehivavy tompona andraikitra eto amin'ny firenena atsoatsy. Nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny teto Iosy renivohitry ny faritra Orombe ny 7 mars teo ka lohahevitra nentina tamin'izany dia ny hoe ry vehivavy sahia sy mirosaka mandray anjara feno amin'ny raharaham-pirenena ho antoky ny fampanosoana maharitra. Karnavaly lehibe namididina ny tanàna no nanomboana izany ny maraina ny 7 mars io. Narainy fanangana saina sy firedonina ny hira-pirenena ary dia nisy ihany koa ny kabary maro sosona izay 7 no isanazy ireo ny kabary tamin'ny fotoana io izay samy niompana tamin'ny vehivavy miralenta sy ny fitovianzo eo amin'ny lahy sy ny vavy. Nanelelelana ny fotoana tamin'ny kabary dia nisy hatrany ny hira fanentanana nandraisan'ireo fokotany tamin'io fotoana io dia no faranana tamin'ny fialana etaeta tamin'ny résidence moa no lanonana tamin'izany. Karnaval nandraisana ireo vehivavy avy amin'ny Fokotany telo atsimon'ny komina Soavina distrika Anambato Finandrahana teto no nanomboana ny fankalazana ny andron'ny vehivavy 7 mars ho an'ny komina Soavina. Nisongadina nandritra ny fandraisam-pitenenana natao ny foloan'ny vehivavy 7 mars teto ny tokony hanohizana ny firaisankina toy izao eo amin'ny lafin'ny fanabeazana sy fampianarana ary ny fahasalamana. Fiarahamonina dia ny hitambarantsika moa zay eo amin'ny resaka sekoly ohatra eo amin'ny resaka ny hopitaly ohatra ka dia faly mampafantatra atsika eto zany fa adiditsika ny karakaran'ny CG manampy. Satria moa ny distrika Anambato Finandrahana dia faritra mena eo amin'ny lafin'ny fanjam-pahalemana koa dia nanetana ireo vehivavy 7 mars ireto ny mpikambana ao amin'ny kongresy ny tetezamita avy amin'ny distrika Anambato Finandrahana mba hanome tanana hanetana ny lehilahy vadiny sy ny akonany mba tsy hanao ny asandahalo. Tsy mitsaha mitombo isa-taona ireo vehivavy mandray anjara amin'ny fanamariana ny 7 mars eto Ambositra. Napiavaka ny fankalazana teto ny fandraisam-pitenenan'ireo andriambavilanitra izay saika niopana tamin'ny lohahevitra noraisina. Ny santatra izany Ramatoa sekretera generalin'ny komina Ambositra no dimbiasy ny foloan'ny vehivavy 7 mars teo ihany koa ny taleparitry ny ponina sy ny raharaha sosialy izay nanambara fa efa maro ireo adidy iandreketan'ny vehivavy eo amin'ny sehatra samihafa saingy mila famporisihana bebe kokoa. Tsy hoe zao zay vehivavy voasa fa efa maro ny adidy niandreketanay ao anivon'ny tokantrano eo anivon'ny fiarahamonina fa ny anaovana ny lohahevitra ty dia ny ampirisihana antsika bebe kokoa. Ny amin'ny tokony ny ananan'ny vehivavy fahasahina kosa no nasongadiny ny vadiny lehibe ny faritra Amoromania. Fikambanam-behivavy maro sy ireo renim-pianakaviana eto an-toerana no ny famotonana ny kalazany 7 mars. Filaharam-be namakivaky ny tanàna sy kabary fanentanana teto an-tokotanin'ny komuna no nandravaka ny fety. Lohahevitra dia ny hoe ry vehivavy izay mirotsaka ary mandray anjara feno amin'ny raharaham-pirenena ho antoky ny fampandrosoana maharitra. Avondrony hery fa antsika ny lakilen'ny fandrosoana maharitry eto a Madagasikara.
atsika mba amporisika zanakatsika ianatra atsika manangy ane matsilotsegny viavy fanaka maleny tsy ekeko izahay tsy fanaka maleny fa fanaka resort derrière un grand homme se cache toujours une femme ka mamely mpiarabananatsika jiaby arabe olo hevitra pokaty fotsiny ny atao hoe fampandrosoana maharitra raha tsy mandray anjara feno isika vehivavy saia mirotsaka mandray anjara feno amin'ny raha rahampirenena hoantoky ny fampandrosoana maharitra lakile ny fampandrosoana ny vehivavy teto tsy nisy raha teo ny kabary nataon'ny lehilahy andro ny vehivavy marina ny teto Antsoy iny Valomarsiny. Izay ny akon'ny fetin'ny Valomarsa faraka ny hitatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mampitaraina ny mponina sy ny mpitatitra ary ny mpampiasa lalana amin'iny lalam-pirenena fahafito iny ny tetezana ao Soaindrana. Efa ela izy io no nisy fahasombana nanaitra ny tompona andraikitra ny mpikambana ao amin'ny kongresy ny tetezamita Vonjy Arsoa. Araka ny resaka efa nifanaovan'ireo mpikambana amin'ny kongresy ny tetezamita tamin'andro Matombonisy ny asa vaventy momba ity tetezana eto amin'ny komina Ambanivohitra Soaindrana district amin'ny Fianaratsoa ity dia mampatsiahy sy mbola manao antsoavo any amin'ny fahefana mpanotanteraka hatrany ny solotenan'izy ireo ny amin'ny jerena vahaolana aingana sy maharitra ny amin'izany satria ity tetezana ity no mampitohy ny avy any atsimo sy avaratra ary atsinanana ka ifamezivezen'ny vokatra sy olona maro no izy ato anatin'ny lalam-pirenena fahafito. Eny fa mba eritrereto moa hoe reny camion citerne mitondra solika ingeda be reny mandalo amin'io tetezana io soranay manokana ny tadera isapatry ny travaux publics eto Fianaratsoa satria manao zay azony atao rehetra izy amin'ny fomba amahanan'ny olana. Eny anay zany zavatra angatahanay mba tokony hijery vahaolana maharitra fa tsy hoe atao zay azo andalovana amin'ity tetezana ty foana ka izay Andriamaatominisitra ny tena ampitainay an'izao feo zao any aminao ny mba hijerevanao farak'izay aingana ny fomba hanamboarana nyty tetezana eto Soaindrana ity. Ivadika vetivety eo amin'ny faritry tasy eo sika mitony fanarenana ireo sekolim-panjakana sy mba ny rivodoza nandalo teto amintsika any amin'iny faritry iny nahazo tafo fanitso ny ampy simenitra sy fantsika ireo EPP sy CEG ravatafo. Alfred Randrenanja no mitatitra ny vaovao. Tafo fanitso 20 izy niaraka amin'ny simenitra 7 sak ary fantsika anarenana ny tafon'ny sekoly EPP sy ny CEG aty Ambomasina sy Atambolo amin'ny avaratra Rivomamo torak'izany koa ny ireo sekoly mpanjakana nisy fahasimbana ato Mianarivo sy Soavinandriana Itasy ireto fitaovana ireto mazava loatra avy tamin'ny fiadidina ny faritra Itasy noho ny rivodoza ziovana teo iny. Ireo zany lomo zaka ny atraika taty koa manko ny rivodoza ziovana ka lasa ny tafo toky no nomen'ny komina sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ny ametahana azy ireto. Ikisaka kely ao amin'ny faritra Nalanjorofo indray isika sahirana ny mpanao fanatanjahantena any amin'ny komina Ambanivohitra Vohipeno ao anatin'ny distriktan'ny Fenerive Est fa nisy nametraka fambolena ny kianja filalovan'ny tanora ny lamina andrara taorin'izay ny dinan'ny lehiben'ny faritra teny antoerana izay ka misana no mitondra ny vaovao. Misedra olana eo amin'ny fotodrafitrasan'ny fanatanjahantena ny tanora eto amin'ny komina Ambanivohitra Vohipeno district Fenerive Sinanana hatramin'izay dia teto ny nanaovana ny baolina kitra saingy ankehitriny dia misy ireo fianakaviana mitonona ho tompony ity toerana fanaovana baolina kitra ity ho lovandrazan'izy ireo koa sy ny salasala namboly ireo volo samihafa isakanana fanaovana baolina kitra eto amin'ity toerana ity. Manoloana izany dia nitaraina taty amin'ny faritra Nalanjorofo ireo andian'ny tanora iaraka tamin'ny ben'ny tanàna ny Vohipeno ka tamin'ny faramparany volana febroary teo dia tonga teto ny lehiben'ny faritra miaraka amin'ny tompona ndraiky sy sokazina ty nivon'ny faritra Nalanjorofo nijery ny fandaminana sy maromaritra resana momba nyty kianja ity
ity rehefa natao ny adievitra sy ny fifandraisan-dahatra dia nanaiky ny fifandaminana ny olona zay nambola nyreto satoka maromaro ireto azony tanora soamansara ny toerana fanaovana zao baolina kitra izao afaliana lehibe mo nasetry ny tanora nyzany vaolana nentiny lehibe ny faritra izany koa nanomboka tamin'ny fendoany ty volana mars ity dia efa afaka amin'ny lalao baolina kitra ny tanora eto efa vita titre vita borona moa toerana ity amin'ny anaran'ny commune Vohipeno. tonga eo amin'ny fotoanany fiongazety isika ny fahatongavany délégation SADC ny 12 mars lasa teo sy ny fianianana ho ataon'ny mpikambany Sionita raha hariva no saika resahan'ny gazety Voray Androany teto amin'ny televisiona malagasy famitsinana avy hatrany presikara kotonandrasana eo amin'ny sariny Francis Razanajavy. Gazetiko Madagascar Matin no anomboana ny feon-gazety Androany. Gazetiko vondry ny fiarahamonim-pirenena Ahosaka mitaky ny analana ireo solotena 5 ao amin'ny Senita. Tsy nisy fifanarahana sy fifampiantsoana fa fikambanana vitsivitsy fotsiny noho ny fampiantso sy nanao ny fividianana. Avotany gazetiko amin'ny pejy fahenina fa tsy mbola milamina ilay raharaha kapisaty anao etsika enjakenjana kokoa no ilay teo indray ny Kozofam. Madagascar Matin Senita anao fianianana Androany amin'ny 3 ora tolakandro ireo mpikambana ao amin'ny Vomera maleo tena momba ny fividianana ho avy anatrika io fotoan-dehibe io ny filohan'ny tetezamita raha ny fanambarana. Inona ny vaovao? Midi Madagascar, Titandrazana, Express, Observateur, ireo dia samy misintona ny sain'ny mpamaky amin'ny resaka politika avokoa. Inona ny vaovao? Paelalan'ny SADC andinika manokana momba ny famitsoran-keloka. Omaly no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ireo délégation-ny SADC izay efa voalaza tamin'ny herinandro lasiny. Délégation mafonjy izy ireo ny tonga eto satria miisa 12 be izao. Resahany ihany koa ny hoe Ankolafy Ravalomanana, Mpitaribato Vilambava sa tsy mahay mamaky teny. Isaky ny mamory vahoaka ireto Ankolafy Ravalomanana ireto hoy ny gazety dia ny artikla fahenina 12 ka hatramin'ny 20 trano no dradradradrainy. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana kosa mpandraraha azo ao Mahajanga mangataka ny anafoanana ny ministeran'ny tontolo iainana. Efa ho 12 volana lasa zay no nikatso tao amin'ny senan'Antsambony Mahajanga ireo conteneur miisa 500. Midi Madagascar ny fahatongavan'ny pahalalana avy amin'ny Troika ny momba Ravalomanana hodiniana manokana. Anolotra lalana momba ny famitsoran-keloka mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny délégation avy amin'ny Troika. Amin'ny alakamisy zao no anao fanambarana ny mpitarika ny FFKM atapitra ny zoma teo mantsy ny fandraisana ny tolo-kevitra ataon'ny CFIP na sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Titandrazana fantsy inona no elako angano misy tompony tetezamita hoy Taberandriamanatsoa ao amin'ny pejy faefatra dia mitatitra ny hevitry ny Gradiloafy manao hoe fifamelan-keloka no ilaina. Nanatotosa fiona-be paritra tao Antsirabe ny Sabotsy 10 marsa teo ny fianakaviam-ben'ny Gradiloafy. L'Express de Madagascar raharaha fisamborana ny professeur Ranjeva efa mananontany. Eo amin'ny lafiny fanamboarana foto-drafitrasa kosa indray dia lazain'ny gazety fa 3 volana no anamboarana ny tetezana Mbomanga kely tokony anapaharetana ny olona mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa ho ihany ny gazety. 67 hectares zazalahy kely tokony 2 taona no maty main'ny courant rehefa niala tamin'ny potony Jiramany fila iray ny marainan'ny Asabotsy teo no nitranga ity loza mampalahelo ity. L'Observateur iverina indray Marius Fransman ametraka lalàna momba ny famitsoran-keloka ny SADC hoy ny gazety. Fiarahamonina tratra ny tsabaka lasopin'olona ka vaky hatramin'ny lohany miafara amin'ny ratsy ny fisotroana toka matetika hoy ny gazety. La Vérité Aura La Gazette. La Vérité dia manabaribary ny lohateny manao hoe lalana eto Andrenivohitra hatramin'ny Ovina no tapitapenana. Ao amin'ny pejy fahenina Asanjiolahy tokatrano roa no nisy nanafika, roa no naratra ary vola mitetina eny Tsiariary no tsy hita popoka. Nirongatra indray ny asan-dahaly tamin'ny farany herinandro iny tany amin'ny faritra Andrefanantananarivo. Miresaka ilay antsoavy nataon'ny Papa Benoît fahenina 12 tamin'ny vondrona iraisam-pirenena mba hanampy ny Madagasikara ihany koa ny gazety. Mbola izay ihany koa ny anompana ny La Gazette ny lohateniny. Roa andro tao aorian'ny fitorohana zavatra nipokan'ny episkopa teo Antanimena dia miantso ny vondrona iraisam-pirenena nampy ny Madagasikara ny Papa Benoît fahenina 12. Aora fakanakeriny sy 10 tapitrisa ariary vao votsitra ireo zanaka karana. Ambaran'ny gazety Aora fa nahazo vahana
Namana indray tato ato ny fakanan-keriny zanaka karana. Eo amin'izay lafiny fandriampahalemana izay ihany dia polisy 12 mbola hosamborina ny Tuliara. Tsy mbola vita fa mbola mitohatra amin'izao ny fampitorana mikasika ny rarana ahafatan'ny mpitsara Rehavana Michel tany Tuliara. Eo amin'ny lafiny fifidianana dia samy miady ny tarika ny senita ireo administrateur civil hoy ny gazety. Hoy Rakotonarivo Thierry hoe rary ny ramba olona manana traikefa eo amin'ny fitantanan-draharaha sady azo antoka ary efa mpikambana voafidy ihany koa no filohan'ny senita. Jejo sira hoy ny gazety mahatonga lafatra ny hoditra. Ao amin'ny pejy 9 mbola hafa ihany ny akora voajanahary. Voalaza fa ny sira dia sady mahatsara ny fizozoran'ny hoditra, mampalefaka ary mampikoriana tsara ny rà. Eo amin'ny lafiny kolotsaina, nisy nanao piraty ny sanganasan'ny Michael Jackson, mbola tsy nivoaka akory. Atao amin'ny Sony no nitranga izany. Fichier mirakitra hira miisa 5 alina be izao mantsy no nisy nanao piraty. Ny gazety Iny Vaovao Faritra kosa no amaranantsika ny feon gazety androany. Ministra ny serasera nanolotra emeteur ho an'ny Tuliara sy Atsimo andrefana. Ino Vaovao Mahajanga, mpandraraha azo eto Mahajanga mangataka ny anafoanana ny ministeran'ny ala. Ino Vaovao Antsiranana, Ankarabe miray ao Ambilobe mitaky indray ny fialan'ny ben'ny tanàna. Ino Vaovao Tomasina, lalam-pirenena fa 470 atao rarivato ny lalana mirefy 530 kilometatra. Iazo ny faritra Atsimo andrefana sika noizana ny vaovao izao atoandro izao ambom-piaona ny fitemena ny fikambanan'ny teraky Menabe tany Toliara ny herinandro lasa teo namariparitra ny asa ho tanterahana amin'ity taona ity ry zareo. Zezé Velomila no mitondra ny vaovao. Natao izao fiaonambe izao mba ho fanamafisana ny fifankatiavana sy firaisan-kina tanteraka eo anivon'ny fikambana ny teraky Menabe monina sy miasa eto amin'ny renivohitry ny faritra Atsimo andrefana. Ty zany fiaona voalohany tamin'ny tao 2024 ty natao ny fikambana ny teraky Menabe monina Toliara. Natao igny nijery atodiky ny zava-bita ary ny ambisafisa ny hoavy. De manao kaiky koa zahay teraky Menabe mipetraka Toliara eto any longo iaby ivelan'ny Toliara zany mba samby iray hina tsy sarasaraky ary ijery ny tanatsika io Menabe io. La misy raha mahazo agny sametsika samby ilay idododo anday voatsiramby ny tanatsika iaby ka zay ny safa ka dia mirary antsika iaby ahita faombiaza amin'izao taom-baovao ho atao ihany koa ny fandinihana ny asa ho tanterahana amin'ny 10 taona 2024 ity. Faritra Boyeny sy no amaranana tanteraka ny vaovao paritra atsangana ao Mahajanga ny ivy-toeram-pampianarana lalàna sy ny sehatra politika napetraka ny herinandro lasa teo ny Vato Fezour Simonette Nirina TVM Boyeny. Vita tamin'ny alarobia fa fitony volana marsa 2024 teo ny fametrahana ny Vato Fezour Pandrenana ny trano ho an'ny École de droit et des sciences politiques eny amin'ny université ny Mahajanga. Vola mitentina 240 millions FMG no lany amin'ny famitana ny fotodrafitrasa izay ahitana trano fianarana lehibe iray mirefy 12 metatra ny lavany ary 10 metatra ny sakany ary birao roa izay mirefy 4 metatra isan'isany. Nambarana nandritra ny lanonana moa fa volan'ny université ny Mahajanga madiodio no nahafahana nanamboatra izao trano izao. Fa mba misy tanjona ho tratrarina kosa nena eto Mahajanga. Atsangana ve nouvelle filière eniny mikambana amin'ny teo aloha meko toromarika ianareo zaza efajato ny raisina tato isan-taona ary tamin'ity taona ity 2195 de mba azo eritreretina ve fa reo zanak'olona tonga eto hoe dia akatona université ka io tsy assemblée io fa hiarahako miaraka amin'ny chef d'établissement zay miara amin'ny aiky fa marina président fa zay CCS ary zay de manaraka ny baiko ny CCS fa ty baiko anankiray ity de tsy pahanay io satria mamono université ny voina
ary nifanipaka amin'ny zavatra fanarana zay ny de rakontra tsara otsehirina moa fa nanomboka ny tao am-pianarana folo sy roa arivo ka hatramin'ny 1.7 ny sokafan'ity école de droit et des sciences politiques ety teny Ambondrona dia tsy mba nanana trano ho azy ireo manokana izy ireo fa nitady trano malalaka hatrany ahafahan'izy ireo mianatra. Ankehitriny dia hovoavahan'ny olana atao anatin'ny 3 volana izay fotoana noeritreretina ahavitany trano. Tsara otsehivina ihany koa moa fa tokotanin'ny universitény Mahajanga ity toerana nanaovana ny fanorenana ny trano ity. Izay no manakatona tanteraka ny vaovao-paritra misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tena kosa mbola manome fotoana anao amin'ny rapitsoto izao indray. Filomotompoko.